efa ho 5 andro mahery izao no miaina anaty aizina tanteraka ny foky tany Tsiadana, faritra Teuza. Tsy fahatapahana fohy intsony fa aizina maharitra mihitsy no andavanandro mponina izay mahakasika tokantrano manodidina ny 503. Tonga izao etsy vahoaka izao dia efa nandritry ny 4 andro ny jiro teto amin'ny sekitera Teuza nitapaka, dia izay ny antony hitakin'ireo olona ireo satria maizina, mpangalatra manararoatra, vao tsy eo kely ianao tonga dia mpangalatra satria maizina rarotin'ilay mpangalatra, maizina izay avereny ny jiro amin'ny sekitera Teuza. Ny sekitera Teuza dia afakatra midina amin'ny Ambodepina iny ekady rehetrarehetra miakatra avy etỳ ambony. Ao anatin'izany fahamaizina izany no miseho tsikelikely ny olana hafa, mitombo ny tsy fandriam-pahalemana, saika isan'ny alina hoy ny mponina no ahitana vakitrano sy alabotry. Misy amin'izy ireo no tsy say matory lalina intsony, misy aza mifandimby miambina ny tokotaniny. Ny alina izay tokony ho fotoana fitsaharana dia lasa fotoana mampatahotra. Eo ihany koa ny fisian'ny olona efa fantatra amin'ny asa ratsy, efa tratra sy nogadrainy imbetsaka nefa miverina trano rehefa afaka. Amin'izao toe-javatra tsy misy jiro izao vao maika mahazo vahana ny asa ratsiny ka mampitombo ny ahiahy mponina. Ny harivan'ny talata 5 Mey 2024 teo dia tsy nahataty intsony ny mponina ka nivoaka naneo ny fahasorenana, nobahana ny lalana mihazo anan-katso ary nandoro kodiarana ho fanehoana ny tsy fahafaliana. Ny olana zany ty aminay miantso jirama daholo, izay rehetra samy solitena izay afaka niantso. Za zao nisy olona namako zany mba niantso dia tsy mahazo ny chef de service dia zay fa nampiomana hoe rehefa tsisy mamaly izy dia grève zay satria hatramin'ny latsa iny tsisy jiro dia misy parti mandeha dia misy parti tsy no amafisin'ny mponina fa efa ampoliny ireo antso natao tamin'ny jirama saingy tsy nahitam-bokany hatramin'izao. Nambarany ihany koa fa tamin'ny taon-dasa nisy fanangonam-bola 3,000 ariary isaky ny tokantrano hoentina hamerenana ny jiro. Mandeha nisy tao zay fa nandoa 3,000 isan-trano tapaka ny jiro tao zay vao naverin'ireo. Dia zao zany zay dia davin'ireo miantso jirama dia hanao cotisation va merina an'io zany zay dia daviny. Dia miantso zay tsisy mamaly mihitsy ilay izy. Dia zay mahatonga anay mitaky tsisy miandra tsy andalam-be ohatr'izao zany fitakina fa raha eo zany menimenina fotony efatrandro andro fanavoatra zao zay tsy hanao kolikoly andro voly zany mihitsy. Hoy izy ireo tsy jiro fotsiny takina fa filaminana sy fiainana azo antoka.